Fantotosaina omaly izay ny fifidianana olona teto amintsika mitondra ny heviny manoloana an'izay indrindra ny ministra ny ady-tany sy ny fanapahem-pahefana Mahafaly Olivier Solonandrasana. Tany Tandalana i Madagasikara, ny rehetra manana fanakianana dia afaka mitory, hoy ny nambara ministra ny ady-tany sy ny fanapahem-pahefana Andriamatoa Mahafaly Olivier Solonandrasana. Laza ny heviny ihany koa ity mpikambana ny gouvernemanta ity mikasika ny tapa-havitriana tamin'ny fifidianana olona. Tiako ny misaotra irapoeratsaina ireo mpifidy lehibe rehetra nohony le tapa-havitriana aloha taux de participation zay avo dia avo midika zavatra zay midika ataoko hoe sens du patriotisme fitiavan-tanindrazana ataoko fa tsy tokony afepena zay zavatra zay fa mendrim-piderana ireo mpifidy lehibe manerana ny Madagasikara zany hoe ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Manaraka an'izay dia miarahaba ihany koa zany ireo doko politika rehetra sy ny indépendant zay nampandevitra ny ambom-po mandritra an'ireny fifandresen-dahatra na fampielezan-kevitra reny nanjaka ny fihavanana maha-malagasy nanjaka ny demokrasia io moa tsy maintsy misy indro-kely ihany amin'ny fahatrasatrasany fa tamin'ny ankapobeny dia nisotra am-pilaminana ny fifandresen-dahatra ary ny faranantsika omaly hitatsika iny tamin'ny fifidianana teo anivony ireo distrika tsiraray avy zany zay nisiny zay fifidianana zay zany. Voatonona fa namory mpifidy lehibe tamina efitra amin'ny fandraisam-bahiny ministra ny ady-tany sy ny fisizara-pahefana Andriamatoa Mahafaly Solonandrasana Olivier. Namaly ity mpikambana amin'ny gouvernement ity androany ary laza fa tsy nanisakisaka ny lalàna ny tenany ary diso ny filazana fa namory mpifidy lehibe izy tany amin'ny faritra Sofia nandritra fifidianana olona.